Ivadika ao anatin'ny vaovao ara-politika indray kosa isika izay mbola mahakasika hatrany mofo ny fanendrena ny praiminisitra vaovao izay mbola andrasan'ny maro hatrany amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana nataon'ny MAPAR moa dia efa nisy ny anarana vaovao natolotr'izy ireo ho praiminisitra ary niaraka tamin'izay ihany koa moa dia efa nanolotra anarany izay ho ministra ihany koa ity vondrona ity ny andinindin'izay entiny vola raha voavy. Omaly no nampahafantariny vondrona politika MAPAR ny fanapahan-keviny hanova ny anarana ho praiminisitra nandritra ny valandresaka ho am-mpanao gazety teny amin'ny Roxy. Nahazo ny fankatoavan'ireo parlementaira avy amin'ny vondrona GPS izay miaradia amin'ny MAPAR izany fanapahan-kevitra izany. Tsy mbola nisy mipika kosa nefa ny momba ny anarana solo an'Andriamatoa Hajaresampa. Ny azo antoka dia tsy anarana tokana no nomeny MAPAR fa lisitra ahitana anarana ho praiminisitra efatra. Ankoatr'io dia nanolotra ny anaran'izay ho minisitra ihany koa MAPAR. Anarana 520 raha ny loharano-baovao avy amin'ny MAPAR ny naroson'ity vondrona politika ity ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Raha nanontaniana momba io lisitra vaovao avy amin'ny MAPAR io ny filoham-pirenena androany dia nilaza ny tenany teny ambomanambola fa tsy mahalala ny momba io. Izay olona natolotr'izy zareo zany aloha hatreto aloha amin'izao androany izao. Vokatry ny fifampidiniana teo amin'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina sy Rajoelina no nahatonga ny fanapahan-kevitry vondrona MAPAR hanolo ny anaran'ny olona vaovao atolo ho praiminisitra sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Raha nanontanian'ny mpanao gazety momba io ny filoham-pirenena androany teny ambomanambola dia nisafidy ny aingina tanteraka ny tenany. Ny filoham-pirenena izay hanainga hiazo any Bruxelles any Belgique izay toerana misy ny foiben'ny vondrona Eoropeanina ny alina ary nisy ny tafa izay ataony amin'ny mpanao gazety tamin'ny 7 ariva teo.